Siapa ity fahatranin'Andriamanitra ity no vavahadin'ny lanitra. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Raha tonga eto ianao mananjara lehibe fitahinanao Andriamanitra. Raha mitsangana eto dia fitaovana fotsiny ihany. Fa zata iampaherenao manao hoe eto Jesosy. Andetsika aloha hira anankiray hoe raina eo avy indrindra ianao. Ira tena mahatify eo. Ame voninahitra n'Andriamanitra amin'izany tsika. Raina eo mekoaka eo anatrehanao zay, mitenanao zay, mankalazanao io zay. Raina eo avy indrindra ianao, aoka ankalaza an'Andriamanitra ianao.
mba hifantoka tsara ny tenin'Andriamanitra ianao. Aoka ianao anaja an'Andriamanitra. Rehefa eo amin'ny filoham-pirenena ianao, na minisitra, na député, na maire, dia manaja ianao, manatika tsara ianao. Na fomba foronao, na fipetrahanao, na voninahitra ilay manam-pahefana. Fatao iavana avizao, manam-pahefana Jesosy Kristy. Halleluja! Mendrika ho an'izany izy ary mendrika mena voninahitra. Halleluja! Eto koa tsy mahazo mivoaboaka tsika. Tsy mahazo mivoaboaka amin'ny firenenan'ny tenin'Andriamanitra, na kisy kely na lehibe zany. Fantoka tsara. Fa sa mampahery anao, fa raha mifantoka tsara ianao ampaherinao Andriamanitra miavana. Halleluja! Fa izao kosa ho sisa dia anatena mandrakariva ary tondra nadava ny fitenako anao. Ivavaka anambara, ivamarinanao sy ny famonjenao mandritra ny andro fa tsy fantatro isany. Amen. Fanatenana. Tenen'ny kely akaikinao hoe manatenan'Andriamanitra. Halleluja. Manatenan'Andriamanitra. Dia rena ny tompo. Raha ketaka tamin'ny andeliva dia nitoro-teny mikasika ny Sedaka, ny Isaka ary ny Abedinego. Mety morota fotoa ihany io amin'ny toro-teny androany maraina idiso. Fa tayampaherenao manao hoe aoka ianao atoky an'Andriamanitra, aoka ianao anatena ny Jehovah Andriamanitra ao. Iza zao no antenainao amin'ity vaninandro efa manahirana ity? Ny aretina manao ny etoany. Iza mba antenainao ny fianakavianao lepetan-dranomasina ve sponsorinao mamatsy anao? Sambe no antenainao sao le fianakavianao tatatoanao, nentoanao, mamatsy anao fa mevary mitony aminao. Dia meteka amin'izany ianao fa mity androany maraina ity hoy aminao manao hoe aoka ianao eteka amin'Andriamanitra. Anatenan'ny Jehovah ianao. Fa raha manatenan'ny Jehovah ianao ho tafita ny fiainanao. Andesy atany ianao. Amen. Halleluja! Jerantsika ao amin'ny bokin'ny Daniely. Iverina kelitsika tantaran'ny Sedraka, Mesaka ary Abedinego. Daniely toko fahatelo. Daniely toko fahatelo. Dinidiny voalohany. Fakto izao ny tenin'Andriamanitra. Nebukadnezara mpanjaka narosaroana volamena empolo ankeo ny avony ary enina keo ny sakany dia natsangany teo amin'ny tany nemaka dora tamin'ny fiain'ny Babilôna izany. Ary Nebukadnezara mpanjaka naneraka mpamono sy ny mpanjaka sy ny gôvernora sy ny mpanapaka sy ny andriamavety sy ny mpitahivola mpanjakana sy ny mpainalana sy ny mpitsara ary ny komanda ny isa-tokony mba hanamasina ny sarolona efa natsanga Nebukadnezara mpanjaka. Dia nivory anamasina ny sarolona izay fanatsanga Nebukadnezara mpanjaka, isolo mpanjaka sy ny gôvernora sy ny andriamavety sy ny mpitahivola mpanjakana sy ny mpainalana sy ny mpitsara ary ny komanda ny isa-tokony ka dia nitsangana tandrifiny sarolona izay efa natsanga Nebukadnezara ireo. Ary nisy mpikabary ny antsomafy hoe izao ny andidinanareo ry vahoaka rehetra samy hafaviteny. Raha mandeha ny feon'ny antsomara sy ny sodina, ny arpa sy ny saboka ary ny vali sy ny sopani ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miakohaka ka mivavaka amin'ny sarolona volamena izay efa natsanga Nebukadnezara mpanjaka. Ary na izy no tsy mety miakohaka sy mivavaka dia antsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro misy avondrehatra. Koa tamin'ny fotoana andrenesana ny vahoaka rehetra ny faneniny antsomara sy ny sodina sy ny arpa sy ny saboka ary ny vali sy ny zava-maneno isan-karazany dia kohaka sy mivavaka tamin'ny sarolona volamena izay natsanga Nebukadnezara mpanjaka ny vahoaka rehetra sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Ary tamin'izany dia nisy kaldianina sasany nanatona kalepaka amin'Jiosy. Dia niteny izy ka no tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ianao. Ry mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay nandreny feon'ny antsomara na ny sodina sy ny arpa sy ny saboka ary ny valia sy ny sopania ary ny zava-maneno isan-karazany dia ikohaka hivavaka amin'ny sarolona volamena.
fa izay tsy miakohaka sy tsy mivavaka koa dia atsipy ao anatina foana misy afambarehitra. Koa nisy tsy sasany izay nataonao tondraraha Babilôna sy ny feny dia sadraka sy lesaka ny Abednego. Ireo reo dia tsy mba manaiky ny teninao kory ny mpanjaka olo, tsy mba manompon'Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sarolona volamena izay atsanganao. Dia nandidy tamin'ny fahafinirana sy ny fahatezerana Nebukadnezara ka nasainy nanaina sadraka sy lesaka ary Abednego. Dia nentiny avy teo anatin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebukadnezara ka nanao taminy hoe marina ve sadraka sy lesaka ary Abednego fa tsy manompony Andriamanitra nareo ary tsy mivavaka amin'ny sarolona volamena sy atsangako. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'ny fotoana izay andrenesanareo ny feon'ny anjoma sy ny sodina sy ny arpa sy ny sobabary ny vali sy ny sobania ka miakohaka sy mivavaka amin'ny sarolona izay nataoko dia ho tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatina foana misy afomborehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra avody ianareo amin'ny tanako izany. Dia namaly sadraka sy lesaka ny Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara, tsy misy antony tokony hamarina ianao akory ny amin'izany zavatra izany, fa raha izany misy Andriamanitra izay tomponay dia mahavodyinay. Dia reo Andriamanitra ny amin'izany tovovavy nanelona ianao. Aleluia. Amin'ny foana misy afomborehitra sady amonjy ianay amin'ny tananao ny mpanjaka reo. Andiny ny fanambeny folo anaty izany azy oko fantatrao ny mpanjaka reo fa ny Andriamanitra dia tomponay amin'ny sarolona ary andiny fanambeny folo anaty izany azy oko fantatrao ny mpanjaka reo fa ny Andriamanitra dia tsy tomponay ary ny sarolona volamena sy atsanganao tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka io fanontaniana tamin'ny sadraka sy lesaka ny Abednego. Dia niteny izy ka nasina nafanaina mipity mihoatra n'olona namanana azy ny nafolo ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramila no nasaina namaritra ny sadraka mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anaty laforo misy afomborehitra. Andiny faraika monopolo dia nifantotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny amin'ny any ny akanjony ny batongony ny satrony mbamy ny fitafiany hafa koa dia natsipy tao anatin'ny laforo misy afomborehitra. Ary satria mafy ny didiny mpanjaka ka nataonao indrindra ny laforo dia maty ny lehilahy fiteny lehilahy ireny izay nanipy sadraka sy mesaka ny Abednego. Ary izy teo lehilahy ireo sadraka mesaka ny Abednego dia voatsipy ampatorana tao anatin'ny laforo misy afomborehitra. Dia talanjona Nebukadnezara patraka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsena hoe moa tsy telona mifaritra avany natsipitsika tao anatin'ny laforo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ny mpanjaka olo. Ary namaly izy ka nanao hoe io mahita efa ndatsy mifaritra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona akory izy ireo. Dia reo ny tompony azy ary ny fijery lefa efatra ketony ny zanak'Andriamanitra. Dia nanatona ny varavaran'ny laforo misy afomborehitra Nebukadnezara ka nanao hoe ry sadraka sy mesaka ary Abednego mpanompon'Andriamanitra voditry mivoaka ka aviaty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny laforo sadraka sy mesaka ary Abednego. Dia nifarantona amin'ny solon'ny mpatraka sy ny governora sy ny kapiteny sy ny mpanolotray ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-keram-panimina amin'ny teneny akory ny afo na misy sikambolo nikaikina tamin'oha naniova ny akanjony ary tsy misy fofomafo akory nandalo teo aminy. Dia miteny Nebukadnezara ka nanao hoe nisaorana nen'Andriamanitra sadraka sy mesaka ary Abednego izay naneraka lejeniny amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nadika ny teny mpanjaka ary manolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanikafa afa-tsy Andriamanitra ihany. Andiny sivy amby roapolo koa dia manao lalànao fa ny vahoaka sy ny firenena ary samy efa fiteny rehetra izay manao tsy mety
Namna demanto sataka sinisaka dependeko utete tena ada totamtifuana tani fatsimisha demanta afa mafuti kaka iso asataka sinisaka sia pendeko tena sada tulipataka toa tulifata papi mifundata demanta tofmafuda debena. Setaka mesaka dependeko amati keto kusala fora keto bianancho mana tena nawa ilo wote na mancho mifanya kama nawa mitaya nawa atsisa ne mancho na fuite kama masaki hapa cheno yachi. Haleluya. Setaka misaka arependeko sufreu palu planejamento mitutsa ope puti tele pastelwa pe puti tele evangelistlewa pe puti tele apostollewa fupe kuna aresi fustella sataka misaka arependeko ni ful na tena jomo de anta teu fema maturi. Aleluia. Jangan masuk. Tahu saya, masih telah baca. Baca, suruh baca. Berarti jadi semua pilih ini. Oke, mi baik itu bisa. Memang ini sana, semua kan. Anissa rumah fulannya sangat kuat. Yang tidak orang telepon bisa memperhatikan. Tanya sebabnya. Isa samsu isa batu kena demam sataka sakale bedego isa batu kena demam ya Abraham ade manti sak ade mantako sana demam santi ya pura demam Jesus mohon kalas. Haleluya. Sama pada yang dia mana marpin toko tercenta terfise mau fise Haleluya.